Tranomahy teny Ambatomena tsy nisy ny ananafohina na ratra fa potika hatramin'ny 800 ny entana. Fanatanjahantena iraisana ny raradraraka ny faharesena ho an'ny ekipa pirenena mitaky fanovandravitra toy ny mpamakafaka. Fikonan-doha-pirenena na henitra tamin'ny ora farany ny fampidinika ny fanjakana sy ny VKM. Manaritra ny fiarabana tompo klasy sy tompoky vavy tonga soa indray atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Manasana ampanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny toy ny raharaha ho an'ireo mpitsara eo anivy ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana no isataratsika ny fampahalalam-baovao. Manitsakitsaka tanteraka ny fahaleovantena ny fitsarana ny fanoherana ny fanapahan-kevitra raisin'ny mpitsara ao anatin'ny fanatanterana ny asany. Mbola fantanina mipetraka ihany koa ny fivoahan'ny fanapahan-kevitry ny fitsarana hoy ny filohan'ny sendikan'ny mpitsara eto Madagasikara androany. Manoloana ny fikasan'ny ministry ny fitsarana anenjika ireo mpikambana efatra eo anivo ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana. Fanadihadiany Narcisse Karazafy eo amin'ny satrin-dratsariny mbola avatsara. Naneho ny ihany manoloana ny fanenjehana ara-pitsarana atao amin'ireo mpanolotsaina avo efatra eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ny sendikan'ny mpitsara eto Madagasikara araka ny fanazavan'ny filohany Mbitanarivo Andriatsiorosoa dia vohitsakitsaka tanteraka ny fahaleovantenan'ny mpitsara eo am-panatanterahana ny asany amin'ity raharaha ity. Dia mahagaga aloha ao anatin'izany toe-javatra izany hoe mbola teny anivo ny tambanjondra serasera nahitany tena hoe efa misy ny resaka demande d'ordre de poursuite hita mivoaka eny anivo ny tambazotra dia manontany tena hoe inona zany le fandikan-dalàna nataon'ireo mpitsara zay eo anivo ny ACC ireo mariako fa mpitsara foana ireo olo ireo ary ao anatin'ny membre ao anatin'ny syndicat izy ireo. Dia gaga ihany tena nahita zany hoe inona lay fandikan-dalàna nataon'ireo mpikambana teo anivon'ny ACC ireo. Raha ohatra izy ka fandikan-dalàna hoe mety nisy infraction crime délit nataon'ireo olo ireo tany ambadimbadika tany angamba tsy idirako lala zay fa kosany mikasika ny asany na hoe dans l'exercice de leur fonction dia ataoko hoe tena voagnahy mipotra mivandravandra kehitriny rehefa nitsakitsahana ny fahaleovantena ny mpitsara. Mampametra-panontaniana ny fisian'ny fanenjehana mifototra amin'ny tsiambaratelo ny fekevitra teo anivon'ny ACC ho ihany ny fanazavana ny fivoahan'ny tsiambaratelo momba ny fandinihana sy ny fanapa-kevitra ny raisin'ny mpitsara dia sokajiana ho fadisoana lehibe no tsindriny fa efa ninina naja sy tandro izany tsiambaratelo izany ny mpitsara rehetra nandritra ny fanatanterahany ny andraikiny. Na eny anivo ny fitsarana toy ny mahazatra ny eo anivon'ny première instance moa no mpitsara tokana fa ny eny amin'ny cour d'appel efa formation collégiale ny eny anivon'ny juridiction administrative formation collégiale dia samy manana ny fomba fijeriny rehefa ao anatin'izay hoe délibération zay amina point de droit anankiray sy amina affaire na dossier mandeha anankiray ka raha any no ikitikitihana ilay intime conviction le mpitsara hoe zao fomba fijeriny tadidio fa koatra ny lalàna dia ny pratique na atao hoe pratique judiciaire zany misy ny atao hoe jurisprudence na hoe didy fankantara dia matetika mifahatra amin'ny lalàna sy mifahatra amin'ireny jurisprudence ireny ny mpitsara mametraka ny intime conviction ka raha amin'izay no entina kosa hoe misy ny complot de déstabilisation dia sahanay le miteny tsisy fitsarana intsony. Mitaky ny hanajana ny fisaraha-pahefana sy ny fahaleovantena ny fahefa-pitsarana araka izany ny sendikan'ny mpitsara eto Madagasikara miantso ny ampitsarana izay mety ho fitsabahana amin'ny asan'ny mpitsara ihany koa ny SMM ary nanamafy fa fototra ny fanjakana tan-dalàna ny fanajana ny fahaleovantena ny fitsarana. Vao mahakasika ny fikonan-doha-pirenena kosa dia tontosa io tolakandro io ny fionana ny katotrano teo amin'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny colonel Michael Randrianirina, ny prime ministre John Arson Mamtina ary ny ministry ny fanavaozana maître Antra Razafy Manantsoa sy ireo solotena ny fiombona ny fiangonana kristianina eto Madagasikara. Tanjona ny fandaminana ny ofizotry ny fikonan-doha-pirenena ny antso ireo tompon'andraikitra rehetra ny filohan'ny fanavaozana mba andresy ny tombotsoa manokana sy ny kadikady samihafa iarovana ny firaisam-pirenena sy ampandrosany Madagasikara.
Anisan'ireo nandray anjara tamin'izany ny monseigneur Samuel John Ranarvelo, filohan'ny EM sady filohan'ny FFKM amin'ity taona ity, ny pasteur Zaka Ary Masina Andriamampianina, filohan'ny FJKM, ary ny monseigneur Jean de Dieu Raoelson, filohan'ny ECAR. Nandefa solotena kosa ny FLM Diamètre Andry Fiankinana. Aoka ny tombotsoa ambonin'ny firenena no ola ara-pameana hoy ny filohan'ny fanavozana. Ny ariva teo tokony ho tamin'ny enoratano andry vao ny farana ny fionana ary tsy nisy nipika nidinika ny fanaovana teo amin'ny fotoanam-panjakana sy ny FFKM io. Fa arak'izany dia nahemotra no fanana tamin'ny minitra farany ny fanombohana amin'ny fomba ofisialy ny dinika nasionaly no kasaina atao androany. Raha ny tetiandro araky ny teny mitana avoaka ny ministera ny fanavozana ny Repoblika. Taratasy fampafantarana nalefa ihany koa tany amin'ny ministera ny raharaham-bahiny. Voalaza fa vokatry ny fandaminana vaovao sy ny fanitsina ny fizotry ny fampidiniana no nahatonga izao fanapahan-kevitra izao. Ny fanaraka tamin'izany ny fanjakana sy ny fiombona ny fiangona kristianina eto Madagasikara na ny FFKM niaraka nanapa-kevitra izy ireo fa anitsy ny fomba fiasa sy ny tetiandro anatanterana dinika. Tanjona amin'izany sy fanovana izany ny ahafahana manatanteraka ny fampidiniana amin'ny fomba misokatra kokoa sy ahafahany ankolafika rehetra voakasika mandray anjara sady mba ahazahoana fandrindrana mahomby kokoa amin'ny fanatanterana ny dingana rehetra. Nambaran'ny ministera miandraikitra ny fanavozana fa ampafantarana tsy ho ela amin'ireo mpandray anjara sy ny mpiara-miombonantoka rehetra ny fandaharam-potoana vaovao sy ny fomba fiasana sy ny mpanavozana. Isan'ireo dingana andrasany rehetra anamafisana ny fanakalozan-kevitra eo amin'ireo hery-velona sy ny mpisehatra samihafa eo amin'ny fiainam-pirenena ny dinika nasionaly. Antenainy rehetra fa hitondra vahaolana sy famahana an'ireo olona lehibe izay drain'ny firenena sy ireo krizy miverimberina io fiaonam-be io. Fa mbola manodidina hatrany izay vaovao izay dia zava-dehibe ny fanatanterana ny fiaonana eo amin'ny filohan'ny fanavozana, ny prime ministre, ny ministry ny fanavozana ary ireo filoham-piangonana efatra hoy ny faneho-kevitry ny apano politika Rakotombo Jean-Louis. Fototra iray ahafahana manomana tsara sy mampitovy ny fomba fijery ny fiaonana izay tokony ho tanterahina ka andrasana ny fanomanana ny fokonan-doha tsara fototra sy mafiorina raha ny faneho-kevitra. Fanadihadiany Narcisse Karazafy, Sarysindratsara ny mbola avatsara. Tsy voamana tsara ny dinganana rana hatramin'izay tao anatin'ny fanomanana ny fokonan-doha antony mahatonga ny fikorotanana amin'ny fanatanterahana izany ho ny fanehoan-kevitry ny antoko teza manoloana ny fikatsony ny fanombohan'ny fokonan-doha amin'ny pirenena. Tokony efa nisy fifampidiniana tamin'ireo hery-velona rehetra teto amin'ny firenena vao nandray ny fahefana ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ho ihany ny teza izay nitsikera ihany koa ny voambolana ampiasaina. Tsy azo adika ho fanavaozana mantsy ny ireo fondation raha ny fanazavana. Ilaina ny fifampidiniana eo amin'ireo tompona andraikitra ireo mba hametrahana tsara ny paikady sy ny fomba hitondrana ny fokonan-doha amin'ny pirenena ho ihany Jean-Louis Rakotombo. Zay le izy très mal conçu ary très mal mené le izy fa zany naty zany izy aloha aleo voadinika izy zareo tsara sy tokony atao sahala am'izay mba tsy ho lasa toro-po fotsiny io de lasa trano-kevitra fotsiny eo de zay lany eo rehefa avy eo manana programme izy atolony avahoaka, manana ny mode de gouvernance izy, manana ny équipe izy ary lalany amin'iny izy tsy voatery ny anatanteraka an'io zavatra nytenena tany amin'ny concertation nationale izy satria lanym-bahoaka izy. Zay ny très mal conçu, très mal mené azy fa ny tokony ataona izany naty zany atao ihany aloha le conférence nationale fa asina rafitra ahafahana manaraka an'ireny zavatra ireny. De ny hevitra teza zao de hoe tokony nisy ny conseil national politique atsofoka amin'ny constitution ny hery politika rehetra, ny acteur politika rehetra na société civile zany na parti politika ninninina de ao anatin'io. Ankoatra izay no mariany antoko teza fa fanorenana vaovao miainga avy fotony no tokony atao fa tsy fanohizana ny Repoblika fa efatra tokony handray anjara ao anatin'ny fokonan-doha avokoa ireo hery politika sy ireo hery velona rehetra tsy ankanavaka. Aleo masaka tsara ny fanomanana ny fokonan-doha mba hisorohana ny tsy fahombiazana amin'ny fanatanterahana azy ho ihany ny fanamafisana. Nampitandrina moa ny tipanao politika ity fa mety hiverina indray ny krizy raha tsy mafiorina sy mazava ny fototra iorenany fokonan-doha pirenena. Leo aloha masaka tsara toy izay anaonao foana
rehefa hitandrareo fa mbola tsy masaka tsara ny fomba hitondrana azy rehefa hitandrareo fa mbola misy zavatra tsy mety tokony atao aloha meloha dia zay a vao miroso amin'ilay izy fa raha vao ratsy fipetraka tsara io refondation ataotsy io na fanorenana hoe foto fa tsy fanavozana zany dia any amin'ny 100 taona 50 taona any indray firenena vao hiverina anao an'izany aleo masaka tsara ilay izy ary tsy tokony maimaika ny sasany amin'izany fifidianana zany raha io code électoral io fotsiny ohatra tsy mipetraka tsara araka ny tokony ho izy dia milaza aminareo fa hiverina indray ny crise dia hiverina anao an'le refondation tsay ndray tsy na conférence nationale indray na tsy haiko tsony aleo hipetraka tsara ary hifanarahana tsara ary aleo débat de fond mihitsy creusena mihitsy kasika ny code électoral ohatra hatrany amin'ny farany hifanarahany rehetrarehetra ilay satria règle de jeu de la démocratie anankiray io a zay a vao mirosany amin'ny élection zany ankoatra izay zava-dehibe ny fanaovana fitsapakevy-bahoaka sy ny fandiniana lalina ireo fanapahan-kevitra lehibe ho raisina hoy ny teza tsy olana ny fanemorana ny fifidianana ray lainy zany fa ny tena zava-dehibe dia ny fanomanana sy ny fifanarahana iombonana ho antoko ny fahamarina toerana sy ny hoavin'ny firenena ho ihany ny fanehoan-kevitra. Tontolon'ny angovo eto Madagasikara kosa indray dia atsatra ny fiaraha-miasa sy ny fandoavam-bola amin'ny orinasa Henri Fraise NC araka ny fanapahan-kevitra no raisy ny fiarana fanavozana nandritry ny filan-kevitry ny ministra Omaly momba ny orinasa Jirama. Voalaza mantsy fa misy orinasa hafa iara-iasa amin'ny Jirama ho fanatsarana ny tolotra omeny ity kompania nasionaly ity. Rindra-tsariny Mathieu Prince. Fanapahan-kevitra maro momba ny fanavozana sy fanatsarana ny sehatry ny angovo no tapaka nandritra ny filan-kevitry ny ministra Antanteraina teny Avilo Omaly. Tanjona amin'izany ny fanamafisana ny famokarana herinaratra iantohana ny famatsiana angovo ary antarana ny fahazahoan'ny mponina herinaratra indrindra eny ambanivohitra. Anisan'ny fanapahan-kevitra no raisina ny fampidirana herinaratra amin'ireo fokontany ao amin'ny komina ambanivohitra Fiadanana, distrikan'ny Fandrina ho fanatsarana ny farom-piainan'ny mponina sy ampiroborobo ny fampandrosoana ara-toekarena eny ifotony. Nankatoavin'ny filan-kevitry ny ministra ihany koa ny fandaminana vaovao mikasika ny fitaovam-pamokarana ny Jirama ka tafiditra ao anatin'izany ny famaranana ny fifanarahana fanofana ireo mila mpamokatra herinaratra tantanin'ny orinasa Henri Fraise NC sy ny fandoavana ireo adidy ara-bola mifandraika amin'izany. Etsy ankilany didim-panjakana roa nekena iantohana ny fitohizan'ny fampandehanana ny tompam-pamokarana herinaratra any Aksaf Power Ltd izay manome alalana ny fanjakana ampiasa ny foibe famokarana iray. Ny faharoa kosa mamela ny Jirama anao fifanarahana mivantana amin'ny orinasa Q&M amin'ny fitantanana ireo fotodrafitrasa. Nankatoavina koa ny didim-panjakana fampiarana ny lalàna mifehy ny sehatra ny solika mba anamafisana ny rafitra mifehy sy ny fitantanana ity sehatra strategjika ity. Lafim-baovao ahafatantera kosa olona 12 no voasambotra tao Toliara voaroroy tamin'ny raharaha fakana ankeriny Zazavarira. Gadra mandra-pahafaty no miantra amin'ireo tompon'antoka amin'ity raharaha ity rahany fanazavana ary mbola mitoy ihany koa ny fikarohana ataony manam-pahefana amin'ity raharaha ity. Efa misy ny paikadina petraka sy volavolaina mba aharitra ka tsy hiverena ny tranga tahaka izao sy ho fiarovana ireo olona manana toe-tena varira koa ny solon-tena-panjakana nidina tany atsimo andrefana. Manamafy kosa ankilan'izany ny filohan'ny Albinos fa tsapain'ny Jiolaha ny herin'ny mpitondra manoloana ny fanapahan-kevitra raisin'ny Antsipriana izay. Alefa ny tsy afary migadra mandra-pahafaty ireo olona 12 no samborina tompon'antoka sy voaroroy tamin'ny raharaha fakana-keriny sy famonoana Zazavarira tao Toliara. Ny 700 voasambotra amin'ny gendarmerie firenena ary 4 any polisy firenena. Izany hoe natao tariana zany izy ireo ty 700 voaroroy amin'ity raharaha ity. Satria ity raharaha ity moa zany vonoan'olona miaraka amin'ny abibina zany araka ny voalaza ny 5 ary terisiterin-jato ny fisandanana famaizana dia asaterivozana mandra-pahafaty no sazy miandry izy ireo. Ankoatran'izay misy toromarika ihany koa zany azonay dia hiatrika mididy famonjana any fonjabe tsy afany zany izy 12 raharaha. Tato anatin'ny andro vitsivitsy fotsiny tranga roa no niseho tao Toliara. Ny iray Zazavarira 12 volana maty no tapando rehefa notazonina nandritra ny andro vitsy. Ny iray vao ny fiando ho an'ny herinandro teo Zazavarira 3 taona nisy nakan-keriny tao amin'ny Fokontany Tsihirika, kominy Tanamary, distrikta Mberoro, sangy avitra Soamantsara.
nametraka paikady manokana iarovan'ireo olona varira ao amin'ny faritra tsy mondrefana ny fitondram-panjakana taorian'ireo tranga ireo mbola misy kosa ny karoina amin'izao fotoana izao ary mitony ny fanadiadiana ahitana ny tena marina ao ambadika ity raha ity entitra izy ireo nylaza fa ho mafy ny sazy ho an'ireo rehetra vao marina fanandray anjara atao anatin'izany ary efireo amin'ny fanadiadiana ny mpitandro ny filaminana sy ny anivo ny fitsarana anankiroa ny trangan'izy teto Toliara anankiray moa dia efa hita fa maty ilay zaza izay mampalahelo ny faharoa kosa tamin'ny maraina teo dia nisy anankiray koa izay niaran'izany fisamborana izany ka efa hita somatsara ilay zaza no ny asa nataony mpitandro ny filaminana niaraka tamin'ireo vahoaka sy fokon'olona tany Aberoro efa eo ampelantanany manam-pahefana ilay zaza ary efa ho averina amin'ny ray aman-dreniny ho raisy fanjakana an-tanan'ireo zaza varira manerana nosy manomboka izao efa misy ny ivitoerana sahaza sy andraisana an-tanana azy ireo Toliara raha ny fanazavana misy paikady apetraka ihany koa toy ny fanomezana fiahina ara-tsosialy sy fampitaovana azy ireo mba hafahany maleo teny amin'ny asa sy ny fahafahana manao fianarana efa misy centre izay atsanana eto amin'ny Toliara ametrahana n'ireo olona manana toe-tena varira ireo amena fiahina ara-tsosialy izy ireo ara-pahasalamana ara-tsakafo ary koa tohanan'izy ireo satria misy amin'izy ireo koa nefa manana talenta afaka miasa ho an'izay miasa zany dia omena fampitaovana izy ireo ahafahan'zareo maleo tena amin'ny asa ho an'ny ankizy kosa nefa dia efa misy koa ny ONG miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana amin'izao izay ametrahana an'izy ireo ahafahan'zareo mianatra ary ahafahan'zareo koa manohy sy manapaka ny fianarana ampitoniana sy ampilaminana satria izany rehetra izany dia iarahana miasa miaraka amin'ny mpitandro filaminana eto an-toerana. tsapain'ny Juliany herin'ny mpitondra manoloana ny fanapa-kevitra raisiny ho ny filohan'ny albinos anisan'ny lesoka mila rena ny fifampizarana vaovao momba ny tranga tahaka izao sy ny tokony anehoan'ny fitsarana fa tena miasa marina izy ireo ka tsy ametraka azy ho piraitsykombakomba amin'ny ity raharaha ity teanavatra mpitondra eo tsapain'ny Jolay ianareo hoe aiza ny herinareo amin'ny fanapa-kevitra manaitra mpiarabelona feo vahoaka malagasy tona anambarantsika hery atambaro ny herintsika rehetra andao hitady izay marina izy any tena ambadika ity zavatra ity ifampizarytsika amin'ny information fa zany no anisan'ny lesoka hita tsy nampandeha tsy nahitantsika vaovao marina makasika azy teo eo koa zay dia miteny anivo fitsarana hoe asehoy aminay fa miasa ho anay ianareo fa raha zao ny mbola hitanay rahantsika malary reo tsangana fitsarana misy rehetra tamin'izay tsy nisy vaholanareo dia raisinay ho piraitsykombakomba amin'izao ny dina amin'ny ministera fitsarana nidinay fotony tany amin'ny centre opérationnel ao amin'ny tobin'ny gendarmerie ahotsianako lafaritra atsimondrefana ny gouvernemanta tamin'ny alalan'ireo ministra telo misana ny filamenana sy ny fandripalemana niaraka tamin'ny ministry ny mponina molavola paikady maritra tsy verenina ny toy izao sy ho fiarovan'ireo olona manana tetoena varira miantso ny rehetra ihany koa ny fitondram-panjakana sy ny mpitandro ny filamenana iantso avetrany raha vantany vao mahita tranga vafa manoloana ireo manana toetena varira vao amin'ny ady amin'ny kolokolo kosa indray dia manohy ny fanamafisana ny fampiarana ny paikady pirenena iadina amin'ny kolikoly na ny SNLCC 524 ka hatramin'ny taona 340 ny komity mitandro ny fahitsina na ny CSI amin'ny alalan'ny fanentanana sy fanabeazana ny tanora malagasy andray anjara mavitrika amin'ny fampiroboroboana ny fahitsina sy ny mangarahara manoloana izany dia nisy ny fifanaovana sy ny fiaraha-piarah-miasa teo amin'ny CSI sy ny fikambanana iraisam-pirenena miteny sy mampiasa ny teny frantsay na ny OIF ary i Suisse rindra tsara ny Mathieu Prince no hitaterana izay vaovao izay tafiditra ao anatin'ny tetikasa nitondran'ny lohateny hoe fanohanana ny ady amin'ny kolikoly amin'ny alalan'ny fanabeazana sy ny tanora ny fiaraha-miasa anisan'ny zava-dehibe manamarika ity hetsika ity ny fananganana ny village de l'intégrité toerana natokana ho an'ny fampirantiana sy ny fanakalozana ahafahany tanora mahafantatra bebe kokoa ny hetsika ataon'ny olo-pirenena ny rafitra mampiroborobo ny mangarahara eo anivo ny sampandraram-panjakana ary ireo fitaovana nomerika ampiasaina amin'ny fanaovana tatitra sy fitorohana trangana kolikoly isy hetsika maro ho velomina ao anatiny ity fandarana izay ity toy ny fifaninana pirenena ho an'ny fampiroboroboana ny fahitsina ny fanentanana amin'ny tambajotra sosialy ny fionana amin'ireo mpanentana sy mpamorona votoaty nomerika ary ny fanomezana sehatra irehetra etikasa maha-olo-pirenena entiny tanora no amafisina fa ny tanora no ompitarika rampitso ka ny fampandraisana anjara azy ireo dian'izao dia fanomanana no avin'ny firenena sy fanorenana fototra maharitra ho an'ny fampandrosoana
tanjona lehibe amin'ity fiaraha-miasa ity ny any an-tanana sy anabeazana ny tanora anana ny kolotsainy fahitsiny ny mangarahara ary ny tamberina andraikitra kendrena ihany koa ny ampitombo ny fandraisana anjaran'izy ireo amin'ny raharam-pirenena ny fanaraha-mason'ny politika mpanjakana ary ny famolavolana soso-kevitra anatsarana ny fitantanana sy ny fitondrana ny fahamendrehana ao anatin'ny tetikasa ihany koa ny fikarakarana fionambe nasionaly izay anangonana tanora mpitarika avy amin'ireo fikambanana samihafa mpianatra solotena ny vondrom-bahoaka paritra itsinjara-pahefana fikambanana eo anivy ny fiarahamonimpirenena androm-panjakana ary mpiara-miombonantoka ara-teknika sy arabola misokatra ho any daolobe ny etsika izay natao ampiroboroboana ny fanakalozan-kevitra sy ny fiaraha-misalaha eo amin'ny samy olo-pirenena amin'ny alalan'izany no everina ahazahoana manangana taranaka vaovao mivoy ny fahitsina mandray andraikitra ary vonina andray anjara amin'ny fanavoazana ny firenena tsy andraikitry ny androm-panjakana ihany ny ady amin'ny kolikoly fa adidy iombonany rehetra indrindra fantanora izay ho fototry ny fandovana maharitra eto Madagasikara. Vavy amin'ny commune Antananarivo renivohitra kosa police municipale mivalo amby 30 mianadahy andiany voalohany niditra tamin'ny taona 2000 no notolorana galona nandritra ny lanonana ofisialy izay notanteraina tetsy amin'ny Toby ho an'ny police municipale tetsy Nospatrana. Enina amby 20 taona no jorony ity hery fiarovana sy fandaminana ny tanàna ity ho an'ny commune Antananarivo renivohitra. Ankoatra ity lanonana ity dia nahazo fitaovana toy ny moto sy fiara avy amin'ny mpiara-miombonantoka ihany koa ny commune Antananarivo renivohitra. Rindratsarin'ny Mathieu Prince. Contrôleur principal de classe exceptionnelle ho fankasitrana ny asa sy ny fanompo-pirenena nataon'izy ireo nandritra ny taona maro teo ampanatanterana ny andraikina no nasalotra azy 30 mianadahy ireto. Mitaky andraikitra ny fiakarana grade tahaka izao hoy ny fanazavana. Ny fiakarana grade zay moa dia mitaky andraikitra. Ny andraikitra zay dia eo anatin'ny fanaraha-maso sy ny fametrahana lamina amin'ireo olo-pehezina. Ankehitriny dia ny tombondray zany ireo mitondra an'izay grady na contrôleur principal de classe exceptionnelle izay na hoe lieutenant etonidiny vondrony police municipale mino izahay fa ho apetraka amin'ireo ny andraikitra izay jirena ny ahafahana manatanteraka ny asa sy ny abidy sy ny andraikitra napetraka tamin'ny police municipale. Ankoatra ity lanonana fametrahana galona ho an'ireo police municipaly dia nisy ihany koa ny lanonana fandraisana fitaovana avy amin'ny mpiara-miombonantoka ho an'ny commune Antananarivo renivohitra. Moto misa 30 sy fiara tsy mataho-dalana misa 2 no natolotry ny fondation Visio ho an'ny commune Antananarivo renivohitra. Ces 30 motos permettront à nos policiers d'intervenir rapidement, de réguler la circulation, de protéger les citoyens. Et les 2 pick-up, je voudrais dire quelque chose d'important à leur sujet. Azampiasana amin'ny fifindra monina isabotsy lahady zany fantatry ny zavatra mitranga misy mahazo fandriana vaovao dia ilainy les fiaran'ny commune. Elles sont pour les tananaviviens, pour les urgences, pour l'action publique, pour que la mairie serve cette grande ville avec dignité. Monsieur le maire, permettez-moi de m'adresser directement un instant. La Fondation Visio donne parce que la volonté seule ne suffit pas. Mais comment se donner les moyens lorsque les moyens viennent à manquer? Nous donnons parce que nous croyons en cette ville, cette capitale bruyante, belle, chaotique et magnifique. De notre part envers vous, de notre part envers chaque citoyen qui mérite de meilleurs services publics et des rues plus sûres. Irayan Zan Fangatananei, à bien Sancha, Fitov Namatet, Ramis Mantaninwe, à Vaise Yorofia, la Zawe, avant Moulamin, Minoanare. Natao indrindra anamorana ny fivezivezen'ireo mpiasa manatanteraka ny asam-bahoaka eny amin'ireo boriboritany sy ny fokotany samihafa eto an-drenivohitra ireo fitaovana vaovao ireo. Raha ny fanazavany ny filohan'ny delegationna manokana ny tanàna Antananarivo. Ny fitaovana menareo dia anisany rivotra lehibe anankiray anosika anay andeha anao asa tsaratsara kokoa an'ity tanàna Antananarivo ity. Ry mpiara-miasa namana, raha mahazo izao fitaovana izao tsika dia ny tanàna izay namatrahana antsika
izay nametrahany vahoaka fitokisana atsika izay anompoantsika ny vahoaka dia aoka izay foana no imatimatesantsika. Ny olona voname tsika kosa mba aoka vonina ikarakara sy hitandrina amin'ireo fitaovana nomen'ireo. Raha eto amin'ity commune urbaine Antananarivo ity betsaka izay fanomezan'ny olona azotsika tetizay ary isorana ireo malala-tanana tamin'izany fitiavana ny tanàna Antananarivo izany. Ankehitriny dia inoko fa tonga ny amintsika mpiara-miasa ny afatra. Ny fitaovana izay menantsika anaovantsika asa ho an'ny tanàna Antananarivo. Ho an'ny commune Antananarivo renivohitra dia anamafy ny fanakekezana kokoa ny vahoaka ireto moto sy fiara tsy mataho-dalana ireto. Tanjona ny anomezana tolotra mahomby mamaly ny filanimponina ara-potoana raha ny fanamafisana nataony filohan'ny delegationna manokana ho an'ny tanàna Antananarivo. Vovony trangam-piarahamonina kosa indray sy mba hatrany amin'ny 20% ireo entana vokatry ny famaizan'ny trano fisakafoanana iray tetsy Ambatomena ny atoandro teo. Tsy nisy ny ainana fohy, tsy nisy ihany koa ny naratra izany fa tafavoaka avokoa ireo mpiasa tao antoerany. 10 minitra taorian'ny fahatongavan'ny mpamonjy voina izay tsy nisy ny antso no maty tanteraka ny afo izay nambara fa vokatry ny court-circuit raha ny vaovao samihafa. Tato vaovao ny Ando Miaratina sary sindatsary ny tahiriny. Ny joalajoala ny afo ary rakotra setroka mainty tety Ambatomena ny atoandro teo. Ny rehetra vokatry ny court-circuit ny ambondrian'ny trano fisakafoanana iray tokony ho tamin'ny 110 sasany mahery-tany ho any. Tafavoaka avokoa ireo olona rehetra tao amin'ity trano lehibe misy rihana roa ity. Tsy nisy araka izany na ratra na namony ainy fa ny entana kosa no tombanana ho levon'ny afo sy potika hatramin'ny 20 isanjato. Tsy nisy ny antso ny mpamonjy voina tamin'ity tranga ity fa noho ny fahitan'izy ireo setroka ny natonga azy ireo nanainga ny toby avy hatrany ho famonjena voina. Tsy nisy ny antso rainay eto ny mpamonjy voina fa zahay natazana setroka avy ambany satria raha mitazana reo akaiky anay ty toerana ty akaiky ny Tsaralalàna dia zahay no lomay kazaka monja ny firehetana teto. Fototry ny afo dia court-circuit araka ny voalazan'ny tompotrano. 2 minitra zahay dia tonga teto rehefa nahita ny setroka 10 minitra taorian'izay voafenay ny afo ary 10 minitra monja dia maty tanteraka ny afo. Tsy nisy ny ainana fohy, tsy nisy ny naratra, ny favoazana raha materialy zany no atao hoe nisy hatrany amin'ny 20%. Tampoka ho an'ny rehetra ny fahavoazana zavatra ny popoka no nanaitra ny maro. Samy mbola teo am-perinasa ny ankamaroan'ny olona no niseho ny loza raha ny fanazavana. Tao anatin'ny fihetsepo tanteraka ireo mpiasa ka tsy nalobava intsony na nolona ny vonina niatra taminy. Ireo mpifanila fonirina amin'ity trano ity no niezaka nitondra fanazavana. Zay mbola fikarakarana ny trano fiasan'olo zany no nirehitra beny aho dia après voaka daholo ny mpiasa rehetrarehetra dia heureusement tombe atzany tonga tato aminay afo be ny hitanay fa tsy afo intsony zany efa afo. Manaitra ny sainy maro ny eo anivon'ny sampana mpamonjy voina mba hanao laram-pamiaina ny fiantsona ny larana maitso rehefa misy tranga firetana tahaka izao na anatin'ny fahatairana azy. Tombotsoa ny rehetra no kendrena ao anatin'izany mba tsy hitaran'ny afo ka hitera-doza. Raha ny tranga ny loza anankiray tonga dia tsoiny mpamonjy voina mba ahafahana mifehy ny afo avy trano satria ny afo ao anatin'ny 10 seconde, 20 seconde, 2 minitra, 10 minitra dia efa be dia be ny fitaran'ny afo. Dikan'izay dia ampianarana foana antsika mponina Antananarivo vao vatany vao miseho ny afo ekena fa mamono ny afo tsika ao amin'ilay toerana misy an'ilay izy fa iangaviana ihany koa hiatso avy hatrany ny 20%. Tokony ho tamin'ny 1:10 sy 12 minitra tany ho any no niseho ity loza ity. Tamin'ny 1:10 sy 10 minitra no tonga ny mpamonjy voina ka 12 minitra taorian'ny fahatongavan'izy ireo teny an-toerana no maty tanteraka ny afo. Vaovao avy any amin'ny distriktan'ny Vatomandry kosa indray omaly dia nitrangana loza Matsiravina tao amin'ny commune ambanivohitra ny Herenana ao amin'ny distriktan'ny Vatomandry. Araka ny vaovao voaray, olona 12 no indraina moiny ainy nandritra ny asa fitrandrahana volamena taorian'ny fiotsahan'ny tany tampoka tao amin'ilay toeram-pitrandrahana. Mbola eo am-panangonana sy fanamarinana ny vaovao rehetra mifandraika amin'ity loza ity ireo tompon'andraikitra sy ny manampahefana any an-toerana. Niteraka alahelo sy fatairana teo amin'ny mponina sy ny fianakavian'ireo niaramboina ny zavatra nitranga manoloana ity loza ity.
Momba ny teny reny kosa indray dia ao anatin'ny fanamariana ny iray volana ny teny malagasy isika amin'izao volana jona izao. Mila ampina ny fanintanana amin'ny fampiasana ny teny malagasy madio rano ho ireo mpisehatra raha nitondra ny heviny. Fanadihadiany Narcisse Karazafy, sary sindatsara ny mbola avatsara. Maro ireo voambolana malagasy madio rano no tsy ampiasain'ny malagasy amin'ny fiainana andavanandro na dia anisany areti-tsaina sy kolontsaina malagasy azy. Araka ny fanazavana nomen'ireo mpandray anjara tamin'ny hetsika takalo ampamolona dia maro amin'ireo malagasy no mihevitra fa mahamenatra na fady ny mampiasa voambolana sasansasany ka lasa voasolo teny vahiny na voambolana hafa zany. Araka izany, ilaina ny fanabeazana sy ny fampianarana ny ankizy sy ny tanora mba hahafantarany ny fampiasana bebe kokoa ny teny malagasy madio rano. Anisan'ny fomba iray hanandratana sy hitandrona ny teny malagasy zany, indrindra manoloana ny fianaky ny fampiasana ny teny vahiny amin'ny sehatra maro. Raha ohatra zao ka miteny sika hoe mahasadaikatra tokoa ilay izy na izaho ary sadaikatra, fa isika zany zao raha hoe andeha ho any amin'ny toeram-pivoahana dia tsisy mahasamby teny mihitsy ny ankamaroan'ny olona sadaikatra ny teny hoe za andeha angery ohatra, fa tsy maintsy miteny foana hoe andeha hikaka na andeha hivalan-drano raha ohatra hoe zany andeha hamany zany izy dia andeha hipipi, fa ohatra ny hoe hafahafa be sy mavesatra be zany no miteny an'izany teny zany, nefa teny tena teny malagasy zany ary tsy teny fady ary teny misy dikany fa tsy hoe teny maloto araka ny fieritreretan'ny sain'ny maro azy, satria lasa neken'ny fiarahamonina ilay teny nanoloana azy hatramin'izay na ny fitezana ao an-trano ary zany ny zazakely zao raha ohatra ka tokony ampianarina hoe inona daholo ny anaran'ny taova amin'ny vatany dia raha hiteny zany hoe sadaikatra ny ray aman-dreny hiteny hoe filahina fa hoe zizi na bobota na misy amena anarana mihitsy ary izy hoe litakely na kotokely ohatrohatr'izay izy dia lasa eken'ny fiarahamonina izay fanovana izay mahasimba ny teny malagasy anefa zany ary lasa adino sy very mihitsy ilay teny malagasy rehefa tsy ampiasaintsika ilay izy. Anisan'ny antsika manamarika ny iray volan'ny teny malagasy ny takalo ampamolona, fotoana natao hifanakalozana hevitra momba ireo voambolana malagasy efa misy nefa tsy fampiasa firy intsony. Hifantohana ihany koa ny amin'ny fanentanana ny malagasy ampiasa sy ampiroborobo ny tendrazana mba tsy ho very anjavona ireo voambolana maneho ny maha izy azy ny kolontsaina malagasy. Pejy ny fanatanjahantena mitaky fanovany-rafitra ny tontolo ny fanatanjahantena eto Madagasikara raha tiana ny ampivoatra azy hoy ny mpamakafaka baolina kitra. Tokony alana ihany koa ny resaka kiatran-trano ary mila atao vaindohan-draharaha ny fampitaovana sy ny famahana ny olana arabola izay miverimberina matetika. Tsy mahagaga raha faharesena atrandry ny vokatra azo ho an'ireo fanatanjahantena iraisana noho ny olana maro lafy izay tokony ovahana. Paikady ny fanatsarana ny fiainam-pirenena sy ny famolavolana ary ny fitiliana sahady ireo mpilalao mandrafitra ny ekipa-pirenena ho hiatrany ny fanazavana. Fanadihadiany Ando Miaratina eo amin'ny sary sindatsara ny tahiriny. Nangorona faharesena ny ekipam-pirenena malagasy tamin'ireo lalao rehetra nataony raha ny voka-dalao hatramin'ny omaly ho an'ny taranja baolina kitra, ny rugby sy ny basketball. Raha iverenana ny lalao tsy afabela nanoloana ny ekipan'ny Lion de l'Atlas Maroc ny mbareny Madagasikara omaly tao amin'ny kianjan'ny Moulay Abdella Rabat Maroc. Nomontsany ekipa nasionaly marokana tamin'ny isa 4 ny oatra ny mbarena nandritra izany. Raha tsy fanomboana ihany koa ny ankoala sy vavy izay samy resy teo amin'ny lalao voalohany ny alatsinainy teo tamin'ny fiadinany amboareran-tany FIFA 3x3 izay atao an'i Pologne. Resy ny ekipany Azerbaijan tamin'ny isa 20 noho ny 13 ny ankoay vehivavy, 20 kosa noho ny sarany ekipany Autriche sy ny ankoay lehilahy. Ankoatra ireo, raraka tao amin'ny division performance Madagasikara tao amin'ny taranja rugby, tsy nahazo fandresenana iray azy ny Makia 7 tamin'ireo fifananana 3 nataony ka nampivarina klasy azy ireo any amin'ny larana faefatra farany. Tsy mahagaga raha misy ny faharesena ho ny mpisehatra amin'ny fanatanjahantena noho ny tsy fampiny fanomanana na araboly zany na ara-pitaovana. Mitaky fanatsarana miainga amin'ny fifananam-pirenena zany ho ny fanamafisana. Rehefa tsisy ny etomanantsika afahantsika mifantoka ao anatin'ilay lalao dia nitotry faharesena ho azy satria inona ny antony tsy mifantoka ilay mpilalao, ny tompon'andraikitra lasa tena voatery miasa saina amina fikaroham-bola zany rehetra zany isan'ny olana mahatonga antsika hoe lasa tsy tafavoaka tsika ao anatin'ilay defety ankoatran'ny hoe olana eo amin'ny resaka fifaninanam-pirenena satria lasa manjary tsy ampy maty satria izay tranga anankiray zay zao raha ho any amin'ny foto manokana dia isany teneniko hoe
olo efa teneniko foana matetiky io resaka championnat io eto Madagasikara hoe andao atsaraina ny championnat antsika mba ahafahantsika maninona tsika mahatafavoaka bandy ohatrany rado ilay fodolarantsika malagasy dia maninona tsika zany tsy afaka mahita raha olona ohatrany rado be dia be isaky ny poste eto Madagasikara miampy an'izay bandy avy any ivelany raha ohatra ka tsara ny championnat antsika mandeha araka ny tokony izy ny championnat antsika afaka mahavoaka bandy be dia be tsika dia tsy tojolana toy ireny na tiana na tsy tiana tsy maintsy isy fitraikany amin'ny hoavin'ny fifaninanana ireo faharesena ireo samy manana ny olona ny taranja tsirairay saingy fanarenana iraisan'ny rehetra ny fitiliana mialoha ireo mpilalao andrafitra ny ekipam-pirenena ho an'ny rugby manokana aloha mety misy fiatraikany be ilay hoe lasa mivarina kilasy tsika ho an'ny vehivavy aloha varina kilasy tsika satria lasa gizitra tsika dia tsy fantatro indray zay suite tsika vaovao fifaninanana vaovao karaha iverenantsika ao anatiny iny division manokana iny dia mbola mila effort vaovao fa faharoa manarak'izay tokony mijery relève ihany koa fédération ho an'ny ladies aloha raha ho an'ny ladies manokana parce que 3 contre 3 koa toraka izany efa tokony mijery relève amin'izay tsika marina hoe fa relève mandeha reo fa tokony efa fotoana ihany koa zao anatsarana ny akoatran'ireo amin'izay baolina kitra io aloha zany ny tena be parary fo amin'io fa dia teneniko mihitsy be dia be ny joueur azy jerena maneran-tany fa ny olana ange dia zao hoe misy ny tena malagasy milalao fa tsy vonina ny anao anatin'ilay ekipa-pirenena fa lasa ilay malagasy ilany no mazoto hiditra ao anatin'ny ekipa-pirenena malagasy fa ilay tena malagasy zato isan-jato milalao any ivelany mahalalay finosana hiditra ao anatin'ilay ekipa-pirenena ankoatra io tsy afa miala ary andraikitry ny fitondram-panjakana ny fitantanana sy fanohanana ireo ekipa-pirenena amin'ny taranja rehetra tokony hitovy tantana avokoa ny rehetra eo anatrehan'izany indrindra ny fanohanana ireo taranja tokantena izay azon'ny Madagasikara fandresena matetika ny individuel tsika manana maizantsika foana marina hoe vitsy reny vitsy anisy reny fa tokony hitovy tanteraka ny fandraisana an'ilay atleta rehetra zany fitantanana ny ekipa-pirenena rehetra dia rehefa tena ho atao sérieux ilay izy dia tena raisina sérieux aiza daholo ny famatsiam-bola mety efa any amin'ny fanatanjahantena misy vola nge tokony mifatoka any amin'ny fanatanjahantena amin'ny resaka aba mitoka sy ny sigara aiza reny vola reny io nge dradradradraina rehetra foana aiza reny vola reny anampiana an'ilay tontolo fanatanjahantena mba tena andeha ny faharoa manarak'izay na izany na tsy izany mitaky fanovandravitra ihany koa ny tontolon'ny fanatanjahantena eto Madagasikara rafitra izay miditra amin'ny sehatry ny matianina tokony atsiratra ihany koa ny resaka kiandro anatrano hoy ny fanamafisana anova rafitra amin'izay ny tontolo fanatanjahantena eto amintsika mety hoaka izay ty rafitra amateurisme ty aloha miditra anaty professionnalisme amin'izay tsika ao anatin'izay fa raha mbola ty rafitra amateurisme ty ny tsika tsy tafavoaka ntsontsika ny firenendrehetra efa manomboka mandeha ao anatin'ilay tontolo fanatanjahantena fa samy manana mampaniratra azy fa itsika mbola tavela ao anatin'ilay rafitra amateurisme dia izay mahatonga antsika tsy mahita résultat io indrindra ny amin'ny sport collectif dia ajanony koa le resaka bande de copain amin'ny lafiny rehetra mihitsy fa satria tsy maintsy hoe aloha ihany aloha fa bandekamy iny tsy hoe za fa rehetrarehetra dia lasa mandeha amin'izay kitrandra ajanony hatreo ny resaka bande de copain fa raha mbola izay mandeha eto tsy tafavoaka mandrakizay raha ny fandaharan-dalao tokony fandona amin'ny Ouganda ny valojona ho avy izao Marrakech Maroc ny bareny Madagasikara saingy nilatsaka ny fanambarana fa foana treto ny lalao ara-pirahalaina faharoa tokony aonana amin'ny Ouganda io raha ny filazana avy amin'ny fédérationna marokana misana ny baolina kitra tsisy lalao azo tanterainy intsony mandritra ity volana jona 2024 ity no ny fepetra fisorohana ara-pahasalamana raha ny toromarika navoakan'ireo manam-pahefana ao an-toerana fiarovana amin'ny mety pariany Ebola no anisan'ny antony raha ny voalazan'ny filazam-baovao samihafa mbola eo amin'izay vaovao mahakasika ny fanatanjahantena izay hatrany dia 7 andro sisa dia isokatra amin'ny fomba ofisialy ny fifiadiana ny ambara eran-tany eo amin'ny taranja baolina kitra na ny mondial 2024 izay tanteraina manomboka ny 1 ny volana jona hatramin'ny 7 ny volana jolay 2024 any Amerika. Firenena afrikanina miisa 10 no isolotena ny kontinanta afrikanina amin'ity andiany ity dia i Maroc, Sénégal, Côte d'Ivoire, Égypte, Algérie, Ghana, Tunisie, Afrique du Sud, Cap Vert ary ny République démocratique ny Congo. Anisan'ny ekipa antenain'ny petit baolina kitra indrindra i Maroc izay manana zava-bita tsara ara-tantara tamin'ny mondial 2024 ka lasa firenena afrikanina voalohany tafakatra teo amin'ny manasa-dalana. Tsy lasa danja amin'izany ihany koa i Sénégal, Côte d'Ivoire ary Algérie izay samy manana mpilalao matanjaka sy betrakefa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena.
eo maresaka iraisam-pirenena nisy ny fionana teo amin'ny chancelier Allemagne Friedrich Merz sy ny prime ministre hongrois vaovao Peter Magyar nirona ary ny fanome bebe kokoa tamin'ny fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena rotonta ny toekarena ho an'ny vondrana européenne ary ny tetibola ny dinika ny fanaovany rotonta ny antsipriany izay. Tonga nanao fitsidiana tany Allemagne ny prime ministre hongrois vaovao Peter Magyar ao malatalata roa jona. Nisy ny fionana teo aminy sy ny chancelier Allemagne Friedrich Merz. Ny votrany indritra izany fionana izany ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena rotonta toy ny fanatsarana ny fifananana ara-toekaren'ny vondrona européenne ary ny raharaha mifandrika amin'ny tetibola. Noresahana nandritra ity fionana ity ny fomba namafisana ny toetrany Hongria eo anivon'ny vondrona européenne sy ny fampiroboroboana ny fampiasam-bola Allemagne any Hongria. Nandritra ny valan-dresaka nataon'ny tampanao gazety dia nanazava ny tanjon'ny politika mahakasika ny raharaham-bahiny entin'ny governemantany i Peter Magyar ary naneho ny faniriana mafy kokoa ny fifandraisana ara-toekarena eo amin'ny Hongria sy Allemagne. Nilaza ihany koa ny tenany fa vonona eo amin'ny filoha Ukrainiana Volodymyr Zelensky amin'ny herinandro avy raha toa ka misy ny marimaritra iraisana momba ny zon'ireo Hongria vitsy anisa monina ao amin'ny faritra Transcarpathie ao Ukraine. Miandry ny Hongria naitra ny fanoherany na ny vetoany amin'ny fidiran'ny Ukraine ao anatin'ny vondrona européenne ny vondrona européenne. Etsy andaniny nilaza ny chancelier Allemagne Friedrich Merz fa zava-dehibe ny famahana ny olana momba ireo Hongria monina any Ukraine. Tsy tokony sakana amin'ny fizotry ny fidiran'ny Ukraine ao amin'ny vondrona européenne nefa izany ho hiatrany ny chancelier Allemagne. Marihana fa ity ny fitsidiana ara-diplomatika faharoa nataon'i Peter Magyar hatramin'ny lahana nazy ho prime ministre ary ao aorianan'ny Allemagne dia noho ny fitsidiana ny Frantsa ny lehiben'ny gouvernement Hongria. Dokosa indray ary rahantsika ireo tranga hafakely maneran-tany. Trondro any ambanin'ny ranomasina lalàna ny Regalek hita any Japana, Californie ary Amerika Atsimo. Fantatra amin'ny anarana siantifika hoe Regalecus glesson ary antsoina ihany koa hoe poisson de l'apocalypse na poisson ruban. Ity no karazana trondro lava indrindra, mety efa manodidina ny 10 metatra ary mety hahatratra amin'ny 1.5 metatra raha ny halavany. Somary fisaka sy mahiny vatany, mitovy amin'ny ruban, miloko toy ny volafotsy ny Regalek ary ahitana mena mamirapiratra eo amin'ny lamosiny. Any amin'ny 200 ka hatramin'ny 1,000 metatra ambanin'ny ranomasina lavitry ny hazavana any ny fonenany. Mihinana plancton sy trondro kely ny Regalek. Antsoina manokana hoe poisson de l'apocalypse ny Regalek any Japon. Noho ny fieverana fa rehefa miakatra eny amorontsiraka ny Regalek dia famantarana na fambara fa izy tsunami na horohorontany. Manamboatra akanjo miainga avy amin'ny alga ity lehilahy antsoina hoe Tanguy Mélinan ity. 13 taona i Mélinan. Nianatra manokana momba ny zaitra avolenta ary namorona ny orinasa ny mikirakira ny tontolon'ny lamaody. Maka sy manangana ireo alga an-dranomasina i Mélinan. Ireo karazana antsoina hoe laminaire, combu royal ary laminaria de gitatà no alainy amin'izany. Amainina ireo, avy eo afangaro amina singa natoraly hafa anamafisana sy anodinana azy ho tonga toy ny hoditra. Ahavitana karazana akanjo rehetra toy ny veste, pataloha, zipo ny alga. Mateza ireo akanjo ireo ary na rehefa simba aza dia mora levina sy tsy manimba tontolo iainana. Efa nahazo fankasitrahana na ny prix de Inxière i Tanguy Mélinan tamin'ireo famoronana nataony. Tapitra ny fampiarahana tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka anona naraka izany hatramin'ny farany. Isorana ihany koa ny teknisianina sy ny namanam-panao gazety niaraka ny anatontosa izao fampahalalam-baovao izao. Mametraka ny soavatsara veloma tompoko.